Commune Ampolomahery no namoahany tribunal didy fa tsy maintsy averina ny fifidianana ben'ny tanàna ao aminy noho ny tsy fahatomombanana niseho. Commune maro ihany koa no mbola ahitana olana hatramin'ny androany manoloana ny voka-pifidianana navoaka. Raha tsy resaka afa-tsy ny olana ao amin'ny commune Tanambao Tsirandrany ao amin'ny distrikany Bekily. Na ireo namoahana didy fa ho averina, na ireo namoahana didy fa nahalany ben'ny tanàna dia samy maneho ny tsy fahatomombanana avokoa. Ny fikarakarana fifidianana no olana eto Madagasikara ary miharihary ny tsy hisiana fandimbiasam-pahefana ara-demokratika raha mbola ny fihetsika aseho ny fanjakana amin'izao, hoy ny Flot National ny Antoko Mahevo izay nanamafy ny filazan'ny Flora Valomanana Marka fa tsy hisintsony ny fandimbiasam-pahefana ara-demokratika eto Madagasikara raha nizotra mpifidianana farany teo iny no jerena. Zay tiandry zareo atao io ihany, na ataon'ny PDS daholo dia ataon'ny PDS daholo atao fotsiny zany endrikendrika fifidianana zany fa tsy misy mandeha araky ny tokony ho izy zany ny fifidianana teto Madagasikara hatramin'izao io fa tsy vao zao ary zay foana ny tenen'ny antoko politika Mahevo hoe jerevo mihitsy ny aloha ny fandaminana amin'izany ataontsika hoe tontolon'ny politika ao anatin'ny fifidianana fa raha izao zavatra zao tsy misy alternance zany mihitsy ianao fotsiny vizany eo ary zay foana no efa ampitandreminay amin'ny 2028 araky ny teneninao teo satria efa ho vitany mandany eo dia hitatsika andreo ahoana ny fomba andaminana sy fomba hikarakarana zany ka zay eto dia miantso ny antoko politika rehetrarehetra ifampijery akaiky mihitsy fa tsy hoe zay zavatra tiana atao amin'ny tokony zay tiany azahoany tombontsoa amin'ny resaka politika no ataony eto. Miteny anao Bekily, miteny anao resaka Vatomandry sins fa io era Madagasikara tompoko fa tsy eo ihany ka za dia mangataka mandrakariva ny tena mba hijoroan'ny malagasy fa oky izay ty filalaovana politika maloty amin'ny lafiny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena. Samy miandry ny zavatra hitranga amin'ny taona 2024 ireo antoko politika sy ny mpanao politika eto Madagasikara. Mazava ny voalaza lalam-pandrenana fa tsy afaka mirotsaka intsony ny mpitondra ankehitriny amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 io. Ahiny samy mpisehatra politika nefa ny mety ikitiana ny lalam-pandrenana ataony fitondrana amin'izao ka hikatsahany lalana ametrahana fanohizana ny fitoam-pitondrana fahatelo. Tsy azo ekena intsony raha misy ny hevitra hikitika lalam-pandrenana ho hiatrany ity mpanao politika ity. Fa aza malay-panahy ikitikitika an'izany atao hoe lalam-panorenana zany raha ianao rero nanao an'izany fa tsy tianao ihany natao 2010 nataonao izy 2025 koa ianao eritreritra anao an'izany na 2026 na 2027 fa efa isao ny andro hijanonanao amin'ny toerana io tompoko tsy misy an'izay tsony fa mbola mikitikitika constitution fa nga adaladolo ny malagasy rehetrarehetra. Tokony isy fanavozana araky ny tokony ho izy ny fanatanterana ny fifidianana eto amin'ny firenentsika ary tokony ahatonga saina ny vahoaka malagasy ny zavanisy tamin'ny fifidianana faranteo. Tsy ny mpanao politika irery no mila mametraka ho ambony ny tena atao hoe safidy mahoaka fa ny rehetra ka amaranana ny fomba fanaovana politika maloto ara-pifidianana eto amintsika ireny ho hiatrany ny fanazavana. Mietrehitra ny ho avy eto Madagasikara ny vondron'ireo mpandraharaha frantsay eo anivon'ny MEDEF na ny Mouvement des Entreprises de France Internationale ny volana aprily ho avy izao raha ny vaovao miparitaka. Mifanandrifindrindra amin'ny fianambeny ny voamera ny ranomasombe Indiana na ny COI izay ahitana ny fandraisana anjara ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron raha ny loharano-baovao. Isy ihany koa ny forum ara-barotra régional sy karakaran'ny COI izay ivorian'ireo mpitondra fanjakana, mpandraharaha ary andriam-pirenena ara-toekarena ka amelabelarana lalam-barotra sy ahafahana fampiasam-bola eo anivon'ny faritra ranomasombe Indiana. Ratsaivina dia efa tonga teto ny MEDEF ny oktobra 2024 ny ona tamin'ireo ambaratongan-drafitra tamin'ny vondrom-pandraharaha malagasy na ny GEM saingy tsy tena nisy ny tatitra sy ny vokatra mazava tamin'izany. Ny olaneto dia tsy fangaraharam-pitantanana ary tokony horesina ho an'ny fanjakana malagasy ny fihetsika asehon'ireo firenena afrikana sasaina amin'izao ka mba ametraka ny tombotsoan'ny malagasy eo anivon'ny fikambanana na amin'ireo fanarahana rehetra atao hoy ny mpisehatra politika. Rehefa mandeha amin'ny lalana mahitsy ianao sy ny zavatra tokony ho izy na amin'ny lafiny iraisam-pirenena io na eto atoerana dia za mino fa tokony misy tombotsoa foana ho an'ny malagasy. Inona ny tombotsoa azon'ny malagasy teto? Nisy nietika tany anatin'ny volaninao ve zany rehetrarehetra zany fa io zavatra io resaka géopolitika ny teneninao ataontsika hoe ny firenena iray dia manana ny ataontsika hoe souveraineté ny hoe afaka misafidy izy hoe hiara hiasa amin'izao na hiara hiasa amin'izao na hiditra amin'ny OEF ianao na tsy hiditra amin'ny OEF ianao tsy problème daholo zany rehetrarehetra izany fa ny ady dia fantatro fotsiny hoe jereva aloha ny tombotsoan'ny malagasy rehetrarehetra tsy vaky volo alohany hidirana amin'izany. Madagasikara dia tena ao anatin'ny ataontsika hoe zone stratégique
am'le resaka géopolitika zany izany firenena tsy mitsiritra amin'ny Madagasikara na amin'ny lafy rehetrarehetra zany ka za de mametraka mandrakariva ny zavatra rehetrarehetra zay atao de oka mba ho tombontsoa ny firenena malagasy satria ny antony de tsotra ny paosiny zareo sy ny fiaingitraingitra sy ny fizahozahoana zava-dehibe ao anatin'izany rehetrarehetra zany a tsy misy mahita ny fahasiarana ny vahoaka malagasy na io fiarah-miasa amin'ny ataontsika hoe firenena anankiroa bilatéral ny tikoesana zany io nge tokony zavatra mazava tsara mihitsy ny fa tsy hoe Dubai be vola be de ao ianao de sisisika ao isisisika aninao ianao tombontsoa anao ny ao fa tsy misy tombontsoa ny firenena malagasy matoa latsaka ankaterena ny firenena dia misy zavatra tsy mahomby eo amin'ny politika ampitantanana apetraky ny fanjakana ho iatrany ity mpanao politika ity ny fomba fijery ka ametrahana tombontsoam-bahoaka fa tsy tombontsoan'olombitsy no tokony imasolo ho iatrany ny fanazavana fototra ifaran'ny fampandrosoana ny fametrahana fitantanana mangarahara ary isan'ny olana goavana eto amin'ny firenentsika izany betsaka ny fifanarahana ataon'ny fanjakana no tsy fantatry ny malagasy ho iatrany ity mpanao politika ity tena tompotrano miony ny vahoaka malagasy raha tsy misy fampalalam-baovao avy amin'ny haino manjery maro samihafa eto amintsika ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Vola mitentina 5 tapitrisa euro no azo Madagasikara avy amin'ny fanjakana frantsay androany ho fanampiana amin'ny resaka tsy fanjarian-tsakafo sy fahasalamana. Ho amin'ny Madagasikara, efa vita kajy ny ampiasana io vola io raha ny fanazavana. Ny iray faingo 5 tapitrisa euro amin'izany dia atokana ho amin'ny fahasalamana, ny iray faingo 5 tapitrisa euro ankoatra io dia ho amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny valala eto an-toerana, raha toka ho amin'ny fahaleovan-tena ara-tsakafo kosa ny 2 tapitrisa euro ambiny. Tsika tsara angamba fa vao avy niatrika rivo-doza roa be zao tsika tamin'ny andro vitsivitsy lasa izay dia ny cyclone Ondesi, ny cyclone Jules izay vao nandalo tamin'ny Votsela izay tamin'ny herinandro lasa iny maro ireo mponina niaran'izany rivo-doza izany ary indrindrandrindra moa ny tantsaha any amin'ireny faritra ireny satria nanimba ny vola izy ireny dia ao anatin'izay indrindra nametrahantsika n'ireny banky ara-tsakafo ireny ahafahantsika manampy ny mponina niaran'ireny fivavahan'ny toetrandro ireny. Io zany dia manampy ihany koa ny tantsaha any an-toerana satria vokatra vokarin'ny tantsaha ihany no vidiana zany dia amelona amin'izay banky alimentaire na ny banky ara-tsakafo izay nanambara masivo frantsay manoloana izany fa isan'ny ady goavana hatrea Madagasikara ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fahasalamana tsy zarizary eto an-toerana. Avec un plaisir qu'aujourd'hui nous avons signé cette convention pour permettre ici à Madagascar un meilleur accès aux soins et une meilleure lutte contre l'insécurité alimentaire. Et c'est vraiment avec joie et avec honneur que la France et Madagascar continuent ces rapports d'amis, ces rapports de proximité. Tonga nanatanteraka amin'ny fanaovan-tsiny io fanomezana io vola io mitetina 5 tapitrisa euro io ny délégation frantsay tarihan'ny ministra frantsay misahana amin'ny fiara-miasa iraisam-pirenena sy ny francophonie. Ny kasa anao hetsika ny syndicat-n'ireo paramède eto Madagasikara ho firaisapo amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana tetsy amin'ny hôpitaly Gera androany. Tsy tanteraka noho ny fanakanana nataon'ireo mpitandro ny filaminana teo amin'ny vavahady nefa ny hetsika. Araka ny fanazavany teo anivon'ny syndicat-ny paramède, nisy ireo mpiasan'ny fahasalamana, ny gadra sy ny aran'ny herisetra izay niafara tamin'ny famoizanaina. Teo koa ireo niara ny famindra-toerana tsy ara-drariny ka izany no antony ny hetsika androany. Teo ivelan'ny vavahadin'ny hôpitaly Gera moa araka izany izy ireo no lanja sorabaventy nanao ny hetsika. Raha nambaran'ny filohan'ny syndicat paramède anefa dia ao anatin'ny sata amin'ny fe ny mpiasam-panjakana andin'ny fahasivy fa ao anatin'ny toeram-piasana ihany no tokony hanatanterahana fitokonana hialana amin'ny fanararaotana ny mety iseho eny ivelany. Hoe tsy mahazo miditra ato hono zahay fa na any amin'ny enceinte hafa ohatra hoe any be filatanana na any amin'ny ministère nefa le izy établissement public ireo zay toeram-piasana ihany zay no voalazan'ny andin'ny fahasivy amin'ny statut général des fonctionnaires zany hoe raha eto velany zay manao manifestation misy manararaotra dia zahay lasa voafatotra miaraka amin'le izy fa ao anatiny ianao voalaza ny lalàna zany hoe misy violence an'ilay sata amin'ny fehin'ny mpiasam-panjakana zany ny zavatra atao anay zany zao dia efa zavatra tsy mety zany. Ny fanaovana fanadihadiana melohan'ny fandraisana fanapahan-kevitra araka izany no andrasan'ireo mpiasan'ny fahasalamana hialana amin'ny olana tahaka izao. Ny andrasanay amin'ny administration
dia miaro ary manao fanadiadina rehefa misy trangany zavatra miseho tahaka ny hoe famonona ny paramètre tahaka ny CSBD mizilogara iny satria anjarana zay hoe inona ny antony na tonga an'le famonona ny personnel de rehefa misy any koa ny fisamborana ny fanagadrana na MD ny personnel ny administration ny tokony manadiady ary miaro ny personnel zay zany no andrasa tafiditra ao anatin'ny loi 2003/011 zany ny administration no miaro ny personnel ao am-perinasa. Miankina amin'ny fandraisana andraikitra sy ny famahana ny olana ataon'ny fanjakana ny toy ny hetsika ho iatrany filohan'ny syndicat Paramed. Maro ireo olana sedrain'ny mpiasan'ny fahasalamana toy ny karamakely sy ny fanapara-pahefana mahazo azy ireo. Ka ho mafy ny hetsika raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana ho iatrany ny fanamafisana. Ny toy ny hetsika dia miankina amin'ny fandraisana andraikitra sy ny famahana ny olana satria olana no iainanay. Be da be ny zavatra sy rariny mianjady aminay. Raha hitariko kely ny karamanay efa kely de kely nefa mbola kaponina aparakatoko izahay mpiasan'ny fahasalamana ary misy fanapara-pahefana ao anatiny ao. Zay no antony anaovanay an'izao ary misy ny namanay zay tratrany accident de travail tsy rahirahina. Tsy rahirahina le namanay tratrany accident de travail fa maty le olona avy eo nefa le olona nitafihan'olona tsy mba misy fanadiadiana akory toy le izy mba afahana mandray fepetra aorinan'iny de mbola misy be deaibe koa tratra satria tsisy ny fandraisana andraikitra ka zay indrindra no antony anaovanay an'le hetsika fa tsy grevy akory no ataonay androany. Ho an'ny androany moa ny service minimum no nisy nanerana ireo toeram-pitsaboana rehetra. Tena ilaina ny fahaiza-mitantana eny fa nahoana tokantrano fotsiny azy hoy ny solombavam-bahoaka Andriamampandry Tontsoa mitaky fahaiza-mitantana tanteraka ny vanim-potoana izay lalovan'ny firenentsika izao. Ho fanampiana ny vahoaka n'Ambohimanarina dia nisy ny fanofanana maimaim-poana ho an'ny fahaiza-mitantana ara-bola ho an'ireo mponina eny an-toerana izay nokarakarainy ity solombavam-bahoaka ity. Fitantanana sy fandrindrana ara-bola eo anivona tokantrano, tsena, orinasa, fiangonana, fikambanana teto amin'ny akany FJK Ambatolampy Ambohimanarina no nanatanterahana izany. Ka hoe ahoana ny fomba hitantanana ny vola, ahoana ny fomba handrindrana ny vola, ahoana ny fomba fitantanana ny mpiteti-bola sy ny tahiry fa fantatsika amin'izao fotoana izao zany fa ny vola no ozatry ny fiainana ka rehefa tsy mahay mitantana isika dia lasa tsy afaka manao activité tsika, lasa tsy afaka manao investissement tsika ary tsy afaka manangana zavatra tsika zany ohatra hoe mba mividy tany ny ankonana mba mahay mitantana dia mividy tany de manao trano dia ampamifaina na koa mivarotsika dia hoe ahoana ny fomba andehanan'le fivarotana tsara, ahoana ny fomba anaparitahana zany, ahoana ny fomba hivelarana zany varotra zay atao zany raha mambolitsika na miolotsika, ahoana zany ny fampiasam-bola zay tokony atao, aiza ny tokony indramam-bola, ahoana ny fomba fitehirizana zany, ahoana ny fomba fitehitantanana zany zany rehetra zany dia mila mahay an'izany zany ny vahoaka ary natomboka eto Ambohimanarina zany zay analan'ny tena zay fantatra zany fa tena sahirana ny vahoaka amin'ny resaka fitantanana zany folo zany sy ny fitadiavana zany folo zany dia natory izy zany hoe ahoana ny fomba hitantanana zany dia zany moa dia ny arahana zay ny association ny andraina zany no miara-miasa ary ny tenanay moa dia ray mandray mpiasa ny association ny andraina zany zay manao asa sosialy ho an'ny vahoaka rehetra ety Ambohimanarina ary ho velarina zany zao zany manomboka izao ho any amin'ny faritra hafa. Tanjona ny anapariana ny fampiofana tahaka izao ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Ankoatra ny fikambanana ny Andriana dia banky mpampindram-bola iray misy eto Madagasikara no nanome ny fampiofana na rano fanazavana. Teboka telo no mamey ny atao hoe tokantrano kristianina mitaiza ny tanora ny olombelona, manana ny Jesosy Kristy ho modely, manana ny fiombonana ary manana ray aman-dreny tompona andraikitra toy ny amin'ny fijoroana ohatra tsara amin'ny zanaka. Tokantrano vanona, fiangonana vanona, firenena vanona no vokatra ireo, hoy ny afatry ny mpitandrina Dr. Irako Andriamahasoami izay filohan'ny FJKM
nandritra ny fampianarana ho an'ny fianakaviana kristianina teto amin'ny fiangonana FLM fito amby enimpolo hektara. Ny tanora vanona dia tena mianatra mihitsy fa tsy mody mianatra, ary izany no mila ampatsahivina indray amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, ho iatrany mpitandrina dokotera Irako Andriamasoami. Andriamanitra tsy manana bato lahy sy bato vavy. Zany izy avana manala Jesosy dia ny tompo saina, ka nahoana ianao izay mpanaraka an Jesosy Kristy no bato lahy sy bato vavy. Tsia, zavatra tsy afaka miaraka izany. Ary zany rehefa ny olombanona dia olona manam-pahaizana. Ny olombanona dia olona mianatra. Ny olombanona dia olona manam-pahalalana. Zany izy rehefa manala. Ary tokony eritreretintsika tsara zany. Eritreretintsika tsara zany. Fa tena ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra zany. Raha mitaiza tanora vanona tsika zany rehefa manala dia tena tanora mianatra mihitsy. Ary tokony ampirisihana mianatra. Tsy mody mianatra, fa tena mianatra. Zany ny zavatra tokony atao. Zavatra zany tokony hifampatsivantsika indray ankehitriny. Ary indraindray koa le tompona andraikitra mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina no manamaivana ny fianarana. Manao mihitsy zay tsy hampianatra ara-dalàna ny tanora sy ny ankizy. Tsy manova olona ihany ny fanabeazana, fa manova izao tontolo izao mihitsy. Tsapy izany, manoloana ny fandrosoana misy ao Rwanda amin'izao fotoana satria io no paikady napetraka ny filoha Kagame rehefa nahazo fahefana atao amin'ity firenena ity. Zao ny teny nataony Nelson Mandela. Education is one of the most powerful weapons one can use to change the world. Ny fampianarana sy ny fanabeazana no anankiray amin'ny fitaovam-piadiana mahely vaky indrindra azo anovana izao tontolo izao. Ary marina zany tiavana. Marina zany. Zany men'Andriamanitra tombontsoa nandeha tany Rwanda. Nanana fivoriana resosy ny raisam-pirenena tany Kigali zay. Dia ny zavatra voamarika ao any Rwanda, misy taranaka anankiroa mifanila toerana ao. Miresaka amin'ilay olona fotsy volo ohatranao zao.